Faly mirahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny video atao tagasy ny tenako. Androany dia ndao ara resantsika ny mahakasika ny voka-pifidianana any Mahajanga any amin'izao fotoana izao, izay tena malaza dia malaza tokoa mo ny voka-pifidianana any Mahajanga any satria tena horakoraka tanteraka no nandraisany ireo voaka ny Mahajanga ny sombam-bahoaka izay ilany vonjomaika any an-toerana any amin'izao fotoana izao taorian'ny fanisambato izay nataon'izy ireo. Tsy iza moa izany fa afakandro Kristian izay tena nanaitra ny besiny maro ihany raha nahita ny fahalaniny izany afakandro Kristian izany teo amin'ny fanisambato vonjomaika izay. Ka raha izay no mitosy dia mety ho afakandro Kristian no sombam-bahoakan'izy ireo amin'ny 5 taona manaraka ity. Ka ny mahakasika ny pitsopitsony amin'izay fizotrany fifidianana izay no resana amintsika ato anatin'ity video ity, ka manasantsika rehetra hanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dininy milike ny video antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sesy tagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Nahoraka dia nahoraka ihany koa ny fifidianana sombam-bahoaka tany Mahajanga tany tamin'iny andro maliny. Tsy vitany nahoraka fa samy niezaka nanohana anireo kandida izay safidin'izy ireo avy ny vahoaka tsirairay tany Mahajanga tany. Raha vorolanina ny vahoaka teny an-daniny ary vorolanina ihany koa ny tetsy-ankilany. Izany hoe maro ireo mpanaradia anireo kandida hafa izay nanohana ny kandida izay nitohanan'izy ireo. Indrindra fa ny mpanaradia ny député izay Amperinasa tany Mahajanga tany, kandida izay niaraka tamin'ny Antoko Irmara dia inina moa izany? Maro ny mpanaradia azy ireo fa tsy mena mitaha amin'izay ihany koa ny mpanaradia any afakandro Kristian izay kandida laharana faharoa tany Mahajanga tany, izay natolotry ny vovonan'ny firaisan-kina moa ity afakandro Kristian ity tao Mahajanga tao ka araka ny hita sy heno hatreto dia mitarika amin'ny salanisa lavitra dia lavitra i afakandro Kristian ao Mahajanga ao. Ka noho izany dia maro ny maneho hevitra manoloana izay fitarihany afakandro Kristian amin'ny salanisa lavitra dia lavitra zay ao moa ireo milaza fa tena efa leo tanteraka anireo kandida izay teo aloha ny voakany Mahajanga iray manontolo ka rariny sitsiny izy ireo raha toa ka hifidy any afakandro Kristian ho ireo sasany. Iaraha mahita ary iaraha mahalala fa i afakandro Kristian dia olona izay azo lazaina fa tena avaram-pianarana no sady sasa ny lehilahy. Tsy mba karazan'olona irony mpandika lalàna irony i afakandro Kristian fa tena olony lalàna ary olony fo, ary hita miharihary fa tena tanora vonona ny handray andraikitra raha izany afakandro Kristian izany araka ireny hitantsika matetika ao amin'ny Facebook ireny fa tena olona izay tia maneho hevitra ary saho maneho hevitra i afakandro Kristian zay ary tia mijoro amin'ny rariny sy ny hitsiny ary ny marina hatrany moa izay afakandro Kristian zay raha toa ka ny tombotsoam-bahoaka no asiana resaka. Ka mety izay no nahatonga any voakany Mahajanga tena resy lahatra amin'ity kandida izay larana faharoa ity tao Mahajanga tao ka nahatonga azy nahazo an'izay salanisa lavitra dia lavitra izay. Nandritra ny tontolo andro tamin'ny omaly dia nahitana tranga hafahafa tao Mahajanga tao izay nahitana lehilahy anankiray izay tratran'izy ireo moa izany lehilahy izany ary nalain'izy ireo video mihitsiny satria io lehilahy izay tratran'izy ireo io dia voalaza fa andeha hividy ny safidim-bahoaka izay niaraka amin'ny kara-pifidianana sy ny vola izay hanambazana anireo vahoaka mba hifidy ny kandida izay tohanan'io lehilahy io. Ka tsy faly tamin'izany ry afakandro Kristian sy ny ekipany avy hatrany dia niandro ny mpitandro ny filaminana. Nisy mihitsy moa ny famaliana teo amin'izy ireo ary teo ihany koa ny fandrahonana sy ny maro hafa izay nahazo any Andriamatoa afakandro Kristian. Taorian'izay moa dia nilaza ihany koa afakandro Kristian tao amin'ny pejiny tao fa hanao fanambarana izy araky ny nambarana hatrany rehefa avy eo ao amin'ny pejiny ao noho ny fandrahonana sy daroka izay nahazo azy ary ny rahonana ho faty mihitsy moa izy taoriany izay fifanjevona nisy teo aminy sy ireo olona izay nolazaina fa mpangalabato izay. Ka izay no zavatra nisy tany Mahajanga tany ary tena ao anatiny fanadiadina tanteraka ny mpitandro ny filaminana sy ireo rehetra miaradia amin'ny afakandro Kristian any an-toerana any amin'izao ankatoky ny fiandrasana ny valim-pifidianana ofisialy izao. Fa hatreto aloha dia i afakandro Kristian no mitarika vonjomaika ao Mahajanga ao taoriny fa havitany fanisam-bato izay navoakan'izy ireo tao amin'ny taonjona Facebook tao.
ka tena faly ny lehilahy ary vorolanina ihany koa ny vahoaka rehetra ny mahajanga izay mpanohana ny afaka ny kristian any an-toerana any amin'izao fotoana izao satria zavatra tsara sy vaovao mafaly moa izany lansin'nymbavim-bahoaka izany a ka arariny sitsiny raha toa ka haneho ny hafaliana izy ao anatin'ny pejiny ao hitatazana tao anaty pejiny ihany koa ireo vahoaka marobe izay nanao balia mihitsy mandra-parainandro noho ny hafaliana izy ireo amin'ny fitarihany izay kandida izay tohanan'izy ireo zay a ao mahajanga ao a amin'izao fotoana izao raha tsy miova izao kajikady izao dia mety ho poadroa ny kandida izay natolotry ny vonan'ny firaisan-kina ao mahajanga ao izany hoe hibata fandresena zany afaka ny kristian afaka fotoana vitsivitsy ka eto ampiandrasana an'izay valim-pifidianana faobe sy ny valim-pifidianana ofisialy izay avoaka ny CENI sy ny ACC moa isika rehetra amin'izao fotoana izao ka dia samia tony avokoa isika rehetra miandry an'izay valim-pifidianana izay fa raha izao no tsy misy fiovany dia tonga de lany avetrany afaka ny kristian izay efa ela ny andrasana an'izay fahalaniny izay satria matetika hitantsika moa afaka ny kristian izay tena matetika maneho hevitra ao amin'ny pejiny ao a amin'ny fiadivana ny tombotsoany rehetra indrindra fa ny voaka ny mahajanga izay tena ankaiky ny fony ary maharary azy ny maharary an'ireo voaka ny mahajanga ireo raha toa ka lanso amantsara moa izany afaka ny kristian izany amin'ity fifidianana ity dia izy zany no hitondra ny hetetan'ireo vahoaka ny mahajanga iray manontolo any amin'ny fitondrana faratampony ao anatin'ny 5 taona manaraka eo ka dia mivavaka ho azy mba ho lanso amantsara ary mivavaka ho azy ihany koa mba ho tanteraka izay nofinofiny izay toy ny adinobolany mpianakavo moa io a izay resy tsy akoraina ary izay mandresy tsy hobina fa toy ny sambalala mainandro ihany io raha tsy azo androany dia iverenana rahampitso raha ny kandida izay ny faninana taminy izay lazaina fa mety holanya ary mety fanindrana tsara ny salanisan'izy ireo a dia kandida izay efa sombavim-bahoaka tao anatin'ny 5 taona lasa teo enganeka mba hisololoka hafandray satria toerana ifandimbiasana io a ka izay no irariny voaka ny mahajanga iray manontolo amin'izao fotoana izao tao anatiny izay fanehona ny hafaliana izay moa ireo rehetra izay niaradia tamin'ny avakandro kristian tamin'iny omaly tontolo iny mandra-parainandro sy ny arivony andro a dia nanao karnaval moa izy ireo nanomboka tamin'ny fitora alina izay namakivaky ny tanàna ny mahajanga ary narahana balia mihitsy moa izany karnaval izay nataon'izy ireo zany midika izany fa tena feno tanteraka ny fon'izy ireo amin'ny hafaliana tsy ombitratra raha vantany vao nahita sy naheno fa mitarika lavitra dia lavitra ity kandida izay nitohanan'izy ireo ity ka maro ny miandrandra sahady an'izay fahalanina afaka ny kristian izay any mahajanga any amin'izao ankatoky ny fiandrasana ny valim-pifidianana ofisialy izay ho avoaka ny HCCCN izao afaka andro vitsivitsy ka hatreto aloha dia afaka andro kristian no fantatra anireo voaka izay nifidy azy fa lany ka noho izany dia mirarina soa sy ny tsara hatrany ho an'ireo rehetra izay nirotsaka fidina somba miboaka izay enganeka sambo tanteraka daholo ny nofinofin'izy ireo fa ho an'izay tsy lany kosa dia mahireza fa mbola misy indray ny fifidianana amin'ny 5 taona manaraka eo mbola tsy androany akory ny farany mbola ho isy ny manaraka ka izay no mahatonga fitenena manao hoe c'est pas la fin du monde raha tsy azo androany dia alève rapitso izay ny masaka azona rozy tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dino ny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravona ndre hevitra rehetra eny afatsika vidéo manaraka eo tsarovy ny milike ny vidéo antsika ary aza dino tokony sandratrany miabony amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa ny misesy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia marary soa